fanantenana amin'ny fiainana. Ie, tanora tratra ny dépression. Faly miaravanao indray ny tenako atao anatin'ny fandaharana ny tanora. Mahakasika indrindra ny hoe tanora diso fanantenana, tanora lasa tavalatsaka anaty dépression, ahoana ny isorohana an'izany, ahoana koa ny alana an'izany raha efa tafiditra ao anatiny ianao. Izay no resahantsika androany, arao fa za efa nandresan'izany. Ny dépression, matetika ny tanora amin'izao dia lasa tsy mahafantatra hoe inona ny tokony ataony dia mieritreritra izy dia mieritreritra ela be io izy dia avy eo lasa kivy dia lasa ohatrany hoe tsisy dikany intsony ilay fiainana iainako izany hoe dia ahoana arany izany ty fiainako ity dia mahita an'ilay fiainan'olon-kafa dia mba te hiaina ohatran'izany koa nefa ny tsy tonga dia ho tonga amin'iny nge ianao satria marina foana ilay tenin'Andriamanitra hoe zay matoky amin'ny kely no manapaka amin'ny be dia marina foana ny tenin'Andriamanitra hoe raha kely indrindra ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny afaranao. Tsy maintsy kely foana ianao zany zay vao tonga lehibe. Ohatrany hoe tsy maintsy nisy vonina zavatra novolena foana zay vao tonga nisy hazo dia nisy voany dia ohatr'izay ihany ianao. Nefa misy ny tanora tsy te handalo an'izay hoe fahakelezan'izay dia izay mahatonga anazy tafiditra ao anaty dépression satria lasa diso fanantenana amin'ilay zavatra iainana izy satria tsy mifanaraka amin'ilay fari-piainana ilay zavatra tiany hotratrarina dia avy eo izy lasa manamelo tena, lasa tafiditra anatina fanamelohan-tena, lasa tsy fahaiza miaina ilay izy no lasa hidirany. Dia rehefa tratra an'izay dia betsaka ny karazana dépression ohatrany hoe misy izao hoe tia olona izy dia nefa ilay olona tsy tia anazy dia vao maika forceny fotsiny fa manina ary any tsy tiany dia avy eo lasa mamoy fo dia avy eo mitady an'izao dia mitady comblena n'iny famoizam-po iny dia manao zavatra hafa ohatra hoe mitady comblena n'iny miarakaraka amin'olona hafa ohatra nefa tsy tiana akory. Misy koa ohatra hoe lasa hoe misotro toaka, miditra anatina resaka drogue sotr'izany dia izany ilay ataonao rehefa tafiditra ao anaty dépression ianao. Dia misy koa hoe karazany hafa indray hoe efa miasa na mianatra ohatra dia lasa hoe manaraka namana fotsiny na manenjika namana dia avy eo nefa ny lasa tsy epanoui ao anatin'ilay izy dia lasa mahatonga anao ho dépressif, lasa déprimé anao, tsy mahazo tsirony amin'ny fiainana ianao zany fa ohatrany hoe tsisy dikany. Ilay efa nolazaiko taminao teo hoe tsy misy dikany ilay fiainana satria fandriky ny devoly ilay izy. Tsy tiana ho tenenina voalohany, tiako hozaraina aminao voalohany indrindra aloha hoe tsy zavatra ara-nofo ny dépression fa zavatra ara-panahy, tsy zavatra hoe mandehandeha ho azy fotsiny fa misy antony dia tsy inona fa izay efa nolazaiko anao izay hoe asan'ny devoly ilay izy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny jaona toko 10:17 hoe mpangalatra tsy ho avy raha tsy hangalatra, handringana ary hamono. Mangalatra ilay devoly, mangalatra an'ilay fiainanao ilay tokony iainanao tsara amin'izao dia avy eo izy mandringana ihany koa, mandringana ilay fanantenanao, ilay fiainanao ho avy izy dia manimba izy, manimba an'ilay fifalianao izy. Ianao tokony ho faly ianao eo amin'ny fiainanao dia lasa tsy manana fifaliana ianao fa lasa manjombonjombona lava na ihany koa lasa ohatrany hoe mbetika kely faly dia mbetika ianao lasa malahelo dia avy eo tezitra indray dia avy eo indray tsy hitanao hoe aiza ihany ary ny tena équilibre an'ilay fiainana ity satria ianao tafalatsaka ao anaty dépression. Izay ilay izy hoe zavatra alefan'ny devoly ilay izy rehefa manjinika ny ianao dia zavatra tsisy dikany ilay izy, zavatra ohatry ny afafiny eny fotsiny. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Korintiana any hoe ndreo ozy izy nareo sao dia tsika ozy izy sao dia tratra ny afetseny devoly fa fantatry sao dia tratra ny fitaky satana ozy izy fa fantatritsika ny afetseny dia izany fantatra hoe fetsy izy zany, fantany tsinona hoe ohatran'izao ny zavatra tiantsika tanora, tsika tonga dia miandrandra hoe zavatra avo be ohatra dia nefa tsy tonga dia eo no eo iny zavatra avo be iny dia ohatran'izay koa hoe mila fitiavantsika dia avy eo lasa mitady fitiavana any amin'olona nefa ny fitiavana tediavinao iny tsy ho comblen'olona mihitsiny, tsy afaka ho fenon'olona mihitsy satria Jesosy ihany Andriamanitra ihany ilay fitiavana ihany ny afaka mameno an'iny voalohany aloha. Ny zavatra rehetra tediavinao zany na fifaliana na ohatra fiadanana na ihany koa hoe na fananan-karena zany dia tsy afaka hoe
moziziny tenin'Andriamanitra nge hoe fitahin'i Jehovah mampanankarena fa tsy azony fisasarana anampiny zany ozy izy misy le efa misasatra tena tedavina daholo zao dia avy eo efa tena hoe reraka kivy tanteraka dia nefany efa izay ny tenin'Andriamanitra hoe izay avy amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Ahoana ary zany isorohanao an'le dépression raha ohatra ianao ka hoe tsy te ho tafiditra ao anatin'izay dia tokana ihany ny lalana ane Jesosy ihany le lalana. Raha ohatra koa ianao ka efa tafiditra dia efa miteny koa izy hoe ao amin'izay misy ny fanahantombo izy izy misy fanafana any am-boky Korinthiana faharoa any misy an'izay dia aza manay koa salobonan'ny devolo hoe misy ohatrany hoe le afafiny lasa tsy mahita ianao lasa tsy mahita an'le tena fiainana ianao fa misy fanafana ao amin'i Jesosy afaka manafaka anao manafaka an'le fisalobonana eo aminao io hoe lasa misy dépression amin'ny fiainanao lasa kivy ianao amin'ny fiainanao lasa tsy fantatrao intsony hoe ahoana ny tokony ataonao fa Andriamanitra ihany no manana an'le fiainana tena izy ozy izy nge toy an'le Jaona toko 7:7 hoe zaho moa izy mpangalatra ozy izy tsy hoavy raha tsy hangalatra sy hanimba ary hamono fa zaho ozy izy hoavy mba hanana fiainana sady hanana be dia be mitady fiainana ianao ao amin'i Jesosy le fiainana mbola tanora ianao tena izay mihitsy tetavinao hoe fiainana te hanana fiainana te hiaina na zay aza nge nitady an'izany hoe tena fiainana zany tady hoe fifaliana zany tady hoe ahoana ny hananako fiainana misy dikany amin'izao zavatra mitranga rehetra izao fa niaraka tamin'i Jesosy nandray an'i Jesosy dia tena nahita an'le fiainana nahita an'le fifaliana nahita an'le fiadanana tsy tantaraina fotsiny zany fa za pirofo mivaingana amin'izany dia tiako ianao mba ho hiainan'izany koa tiako ianao tsy ho voasitony afetseny devoly fa zao ianao efa mahafantatra hoe Jesosy ihany le lalana sy fahamarinana ary fiainana izy le afaka mampistabla ny fonao satria ozy izy hoe fiadanako no omeko anareo fiadanako mavelako anareo fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao izy aza matahotra na malahelo ny fonareo tsy ho tezitra dia tsy hitanao izay atao indray ianao fa ao amin'i Jesosy afaka ny manome fiadananao anao dia tsy atahotra na alahelo ny fonao fa miaraka amin'i Jesosy ianao dia afaka amin'izany. Mankasitraka indrindra nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany mirary soanao manasanao hatrany hanaraka amin'ny fandaharana eto amin'ny MCTV.